Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompontsika. Androany asabotsy 13 ny volana Mena 2024. Tonga sondra ianao amin'ity sakafo ara-panahy anina sahaza ho anao ity. Androantsika dia iresaka fahendrena iray izay tena sarobidy tokoa, dia ny fahendrena mahazo fanahy. Satria ny tena fahendrena avy amin'Andriamanitra dia tsy mijanona ao an-tsaina fotsiny. Tsy hoe olona mahay miteny tsara fotsiny araka ny fahitantsika, tsy hoe olona mahay mamaly fanontaniana fotsiny, fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia mitondra olona anantona ny Kristy. Amen. Lohahevitra androany zany dia ny hoe ny endry dia mahasarika fanahy. Azo aty ao am-ponao mihitsy hoe Tompo ataovy olona mahazo fanahy aho. Amen. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny obolana 2:17. Hoy ny tenin'Andriamanitra, obolana 2:17. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny vokatry ny marina dia azonaina, ary ny endry dia mahasarika fanahy. Tandremy tsara ty teny ity, ny endry dia mahasarika fanahy. Tsy hoe ny endry dia mahazo dera fotsiny, na hoe mahazo laza fotsiny, na mahazo toerana fotsiny, fa hoy ny Baiboly, ny endry dia mahasarika fanahy. Midika zany fa misy fahendrena manokatra fo, misy fahendrena malala fotoana, misy fahendrena malala ny teny tokony ho lazaina, misy fahendrena tsy mandratra, ary misy koa fahendrena mitondra olona akaiky manakaiky an' Jesosy. Halleloia. Tsy ny olona rehetra mahay miteny mahazo fanahy nefa, ary tsy ny olona rehetra manana fahalalana ara-Baiboly mahay mitondra olona ao amin'ny Kristy. Misy olona mahafantatra ny dinin'ny Baiboly maro, fa ny fomba fiteniny lasa mandroaka olona. Misy olona manana hafanampo fa tsy mahay mihaino. Misy olona manana marina fa tsy manana fitiavana. Misy olona te hanitsy fa tsy mahay manantona fo. Fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia manampy antsika hahafantatra hoe inona ny tokony lazaina, amin'iza ny ilazana azy, roviana fotoana mety amin'ny fomba ahoana ny ilazana azy. Satria hitanao tsy mitovy ny olona rehetra. Misy olona mila fampaherezana, misy olona mila fiainona, misy olona mila valiny mazava, misy olona mila mahita fitiavana alohan'ny hainony ianao. Izany ny antony ilantsika fahendrena rehefa mitory an'i Kristy tsika. Ny tanjontsika dia tsy handresy amin'ny ady hevitra akory, na koa hoe ny anam-porofo fa marina foana tsika, na hoe apietry olona, tsy izay. Fa ny tanjontsika dia nitondra fanahy ao amin'ny Jesosy Kristy. Mila fahendrentsika satria sarobidy ny fanahy. Tsy azo lalaovina ny fanahy, tsy azo tsindriana ny fanahy, tsy azo terena ny fanahy, fa entina amin'ny fitiavana, amin'ny fahendrena, mivavaka, ary amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny olona endry dia mahafantatra fa indraindray ny teny kely amin'ny fotoana mety dia afaka manova fiainana iray manontolo. Amen. Jereo ilay vehivavy Samaritany ao amin'ny Jaona 4:4. Vehivavy iray niona tamin'i Jesosy teo akaikin'ny fatsakana izy. Tsy fivoriana lava be zany, tsy conférence lehibe zany, tsy programme goavana zany, fa fionana tsotra, resaka tsotra teo amin'ny toerana tsotra. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy izy dia niova ny fony. Ary rehefa niova ny fony dia tsy nangina izy, niverina tany izy ka nilaza hoe afisy zao ilay olona nilaza tamiko izay rehetra nataoko. Ary ny Baiboly eo amin'ny Jaona 4:7 hoe maro ny Samaritana nino azy tamin'ny teniny ravehivavy. Fionana iray, fijoroana vavolombelona iray, vehivavy iray, tanàna iray voakasika. Zany ny rehefa olona iray niona tamin'i Jesosy
dia miteny amin'ny fahatsorana sy fahendrena. Tsy nila nanao teolojia sarotra zay io vehivavy io tsy nila nanao kabary lava koa fa nizara zay nataon'i Jesosy taminy. Indraindray zay ilain'ny olona dia tsy fanazavana be fa fijoroana vavolombelona marina. Amen. Koa androany ahoana moa zany ny hampiarantsika an'izany? Mitedavy ianao olona ray zay mbola tsy mahalala ny Kristy na olona lavitra an'Andriamanitra. Mety olona zany ao amin'ny fianakavianao na namana na mpiara-miasa na mpiray vodi-rindrina aminao na olona ifandraisanao matetika. Soraty ny anarany. Aza atao akapobeany fotsiny hoe tompo vonjeo ny olona rehetra, tsy zany. Tsara zany. Fa androany aloha mifatohy ianao amin'ny olona anankiray. Mandritra ny herinandro ity dia mivavao anazy ianao isan'andro laza hoe tompo, sokafony fony omeo fahendrena aho resaka aminy, omeo fotoana mety aho, omeo teny mety aho, omeo toe-tsaina mety aho. Amen. Ary rehefa tonga ny fotoana iresahana ianao dia aza maika, aza manery ianao, aza miady hevitra mihitsy. Fa mitenena mpitiavana, mitenena amin'ny fahatsorana, mitenena amin'ny fahendrena. Satria na ny antony tsy ianao ny manova fo fa ny fanahy masina ny manova fo. Fa afaka ampiasain'Andriamanitra ianao ho tetezana. Amen. Amen. Andaontsika hivavaka. Tompo, misaotra anao androany. Misaotra anao satria nampatsiahy anay ianao fa ny endry dia mahasarika fanahy. Ray omeo fahendrena mba azahoako fanahy. Tsy tiako fahendrena ho an'ny tenako fotsiny zany na fahalalana tsy misy vo, fa tiako fahendrena mitondra olona eo aminao Jesosy Kristy. Taria ho any amin'ny olona ray anio, ampatsahivana ny olona tokony entiko ambavaka. Sokafo ny varavarana miresaka mety. Omeo any teny tompo, omeo any toe-tsaina mety, omeo any fotoana mety. Aza ve ile teny amin'ny avinavina na amin'ny fanamelohana na amin'ny fahatezerana. Fa oka Jesosy hiteny amin'ny fitiavana, amin'ny fahendrena, hiteny amin'ny fahatsorana, ary hiteny amin'ny hery avy amin'ny fanahy masina. Tompo, vonjeo ny fanahy very ary ampiasao ao mba ho vavolombelonao. Ataovy ho azonaina ny fiainako tompo. Ataovy fotoana mitondra olona ho aminao ny teniko sy ny fitondran-tenako. Amin'ny anarana ianao Jesosy Kristy no hivavahako. Amen. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra indrindra ianao raha nahakasika anao zany hafatra zany dia soaty ihany koa amin'ny commentaire hoe tompo ampiasao ahazo fanahy. Amen. Ary anio ampatsahivana, aza adino. Mifidiana ianao olona ray dia soaty ny anarany ary mivavao azy ianao mandritra ny herinandro ity. Tsara ovy ihany koa ny fahendrena marina dia tsy mijanona amin'ny teny tsara fa mitondra fanahy ao amin'ny Kristy. Halleluja. Ny fahendrena marina dia tsy mijanona amin'ny teny tsara fa mitondra fanahy eo amin'ny Kristy. Amen. Ho tahin'ny tompo ianao ary fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra andro lava ho tranon'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Telesforiani.